ampifaliana ry avana malalana zao antsika miona toy zao fa mpizara mofinaina mihainy tenin'andriamanitra ihany koa ary mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra indrindra andraisika sakafom-panao iainantsika amin'ity anio ity. Ho aminareo ny fahasoavana, ny famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika. Amen. Zoma 20 Janoary 2022 iainantsika an'ireo hevitra hoe lehibe ny fiandrian'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy ankarazan'Andriamanitra isika. Tompo, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra ianao. Fony tsy mbola aro ny tenibohitra na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao, dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Mamerina ny olona ao amin'ny vovoka ianao ka manao hoe miverena ry zanak'olombelona. Fa eo masonao ny arivo-taona dia toy ny fandalon'ny omaly, ary tahaka ny fotoam-piambeny ny iray amin'ny alina. Manondao azy tahaka ny rika ianao, torimaso izy. Amin'ny maraina tahaka ny ahatra, mora miova izy. Amin'ny maraina mamony izy, nefa mora miova. Amin'ny hariva voanjinja izy ka maina. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra,
Andriamanitra mpamahaolana eny amin'ny fankatoavana anao ianao, amin'ny raharaha sy ny ady atrehana fa manome anjara toerana miavaka ho an'ny olonao. Koa mankalaza, midera, manome voninahitra anao izahay. Tompo, fantatrao fahalemenay, koa mangataka famondram-ponao hatrany izay. Mamindra fo miara mamela any edikay. Fa ny fananao masina izay hanazavanay, ny amin'ny fanambarany teninao Jehovah kina, mba izanay mitombo amin'ny finoana, ary mahafantatra ny fahalebiaza ny fiandrian'Andriamanitra. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Amen. Ny mofinaina ho antsika amin'ny tiany ity ravana dia hitanao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Jaona toko 2, andiny voalohany ka hatramin'ny 12. Nivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy fampakaram-bady tao Kana any Galilea. Ary tao ny renin'i Jesosy. Ary Jesosy sy ny mpianany koa dia nalainy ho amin'ny fampakaram-bady. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy, tsy manana divay izy. Hoy Jesosy taminy, ravehivavy, moa amin'ny faninana akory izaho sy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Fa hoy ny reniny tamin'ny mpanompo, ataovy izay saina ataonareo. Ary nisy ny vato 9 malany rano indroana intelo ny vata, ary mipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaon-jiosy. Dia hoy Jesosy taminy, feno rano ny siny, dia nofinoana hatrany amin'ny molony. Ary hoy Jesosy taminy, tovozy amin'izao, ka eto eo amin'ny mpandahatra ny fanasana. Dia netiny. Ary raha nananatra ny rano tonga divay ny mpandahatra ny fanasana, nefa tsy nalala izay neviny, fa ny mpanompo izay nanovo ny rano nalala, dia niantso ny mpampakatra izy, ka nanao taminy hoe, araka fanaon'ny olona dia ny divay tsara no arosony aloha, ary efa nisotro be ny olona dia vao izay ratsiratsy kokoa. Fa ianao kosa dia efa nitahiry ny divay tsara ambaraka ankehitriny. Izany nataon'i Jesosy tao Kana any Galilea, ho voaloam-pamantarana ka naseho ny voninahiny, ary nino azy ny mpianany. Rehefa afaka izany dia nidina ny Kapernaoma Jesosy mba amin'ny reniny sy ny rahalahy ary ny mpianany, nefa tsy nitoetra ela teo izy. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay mitady atsika. Ny finainany renesika teo, Jaona toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 12, dia milaza ny nampodian'i Jesosy ny rano divay tao Kana. Ny hevim-panataratra eto ry havana dia ny hoe vahaolana ao amin'i Jesosy, ny amin'ny vahaolana ao amin'i Jesosy, omeny amin'ny fotoana. Izany ry havana, vahaolana ao amin'i Jesosy, omeny amin'ny fotoana. Rehefa laza tamin'ny Maria fa lany ny divay amin'ny mpampakatra dia novalian'i Jesosy hoe, ravehivavy, moa amin'ny faninona akory va izaho sy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Nety nisaona ny olona tamin'ny reniny izany fa eo am-panatanterahany asan'Andriamanitra nanirana azy, dia tsy manana zo hibaiko azy amin'izay tokony ataony Maria, na dia reniny ara-nofo azy, satria amin'ny mahazanak'Andriamanitra sy mpamonjy no hiasany. Nasehony ihany koa fa tsy amin'ny fotoana hitiavan'ny olona azo ny vahaolana no hanomezany vahaolana, fa amin'ny fotoany. Izany hoe amin'izay fotoana fantany fa tokony hanaovana izany araka ny sitrapony. Mangataka no azontsika atao, fa tsy afaka mibaiko an'i Jesosy amin'ny fotoana hanomezany valim-bavaka isika. Zava-dehibe ry havana ahafantarantsika sy airantsika izany. Ny vahaolana amin'i Jesosy koa dia azo amin'ny fankatoavana izay lazainy. Azo amin'ny fankatoavana izay lazainy. Fantatsy Maria fa olona mpandray andraikitra Jesosy, ary izany ny tarainany taminy, fa tsy dia ny hoe anaovany fahagagana loatra. Izany ny lazany tamin'ny olona hoe, ataovy izay asaina ataonareo, na dia toa nanana endrika fandavanazy aza, teny Jesosy. Tonga tokoa ny fotoanan'ny tompo ka nibaiko ny olona izy, ny hanovozana ny siny nofenoiny rano. Niseho ny vahaolana satria rehefa nanatanteraka izay lazainy tokoa ireo olona nobaikony, dia gaga fa nahita fa niova ho divay tsara ny rano tao anaty siny. Izay mankatoa izay lazainy no mahita vahaolana. Sainy izany ry havana, fa Jesosy dia mpamaniorana eo aminao. Raisany ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao izay nilazany amin'i Jesosy mpamahaolana, izay omeny amin'ny fotoana ka azo amin'ny fankatoavana ny amin'izay lazainy. Hivavaka aminao izay ny tasianao anay tsiraray mahafantatra izany. Hiavaozanay isan'andro eo amin'ny sehatra misy anay, aray mijoro vavy olombelonao marina sy mpanompo mahatoky ny teninao, sy hahita fitia anao ka hanasoa ny fiarahamonina misy anay. Jesosy, fonjeo firenenay, fa sahirana izahay.
didiny aminaranao Jesosy Kristy ny asa matin'ny satana sy ny devoly tsy anankehitsy tsy anapahifana eto amin'ny taninay fa ny anaranao Jesosy Kristy mpandresy no anapaka ny fihena malagasy. Tompo, sitrano ireo marary-mila ny vavakay fa mpanasitrana ianao koa toany ny asan'ny fitsaboana ataonjao ireo azo pahoriana ka ampinononao toanao ireo maresikiola ireo sahirana vonjeo sarovo izay mitezavatra misy eo fiarahamonina misy anay tsy njofo tompo ireo any ampiga atrara mitahianay amin'ny fiazakazahanay amin'ny fianarana amin'ny asa mandrara ny tokantranonay eny fikasana rehetra aminaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany mivavaka izany ka imbonanay amin'ilay vavaka manao hoe rahanay eo izay ny an-danitra ho masinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra meo ny izy anina sahaza ao anay ary mamela ny elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ho tanteraka aminao ry hijodrana totrina aran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso ireo voninahiny marak'izay amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy ny tanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Ho azy anie ny fanjakana mandrakizay. Amen. Teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.